Tavarina ny ditina voaka ny filan-kevim-panjakana mikasika indrindra ny fanafanana fifidianana ben'ny tanàna sy vato azo ny ben'ny tanàna farany teo ho an'Antananarivo renivohitra ary ao koa ny mpanolotsaina munisipaly dia naneho hevitra ny observateur mahitsy fijery ka nilaza fa maloto tanteraka ary mivangongo ny fako eto Antananarivo renivohitra sy manodidina. Mahita ihany koa ny observatoire mahitsy fijery fa potika ny lalana eto an-drenivohitra ary tsy misy fepetra mazava narinana azy, ohatra ny eny Ambomiandra, ny eny Ambondrona, ny Analakely, ny eny 7 hektara ka manansarotra ny fifamoivoizana. Ambaran'ity observateur mahitsy fijery ity ihany koa fa mikorotana ihany koa ny tsena eto an-drenivohitra ary misy ny fanararaotana izay izy amin'ny toerana ivarotan'ireo mpivarotra. Ny tafa tamin'ny mpanao gazety ary izy ireo manoloana ny zavamisy eto an-drenivohitra eny manekana ny Madagasikara, manoloana ny raharaham-pirenena sy ny zavamisy mihitsy no nanaovany ity observatoire ity fanambarana manoloana ny mpanao gazety. Misy noho izany ny sosikevitra izay entin'izy ireo sy ny fanambarana. Manoloana ny didina voaka ny filan-kevim-panjakana Conseil d'État ny fanafoanana fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina munisipaly amin'ny commune Antananarivo renivohitra dia tsy misy intsony ankehitriny ny mpitantana manana fahefana afaka nanapa-kevitra sy andrefepetra. Ny observateur mahitsy fijery dia miara-mahita amin'ny mponina Antananarivo fa maloto ny tanàna, mivangongo ny fako amin'ny faritra maro eto Antananarivo, potika ny lalana eto an-drenivohitra, tsy misy fepetra mazava narenana izany, ohatra ny eny Ambomiandra samy mahitsy isika, ny eny 67 hektara Ambondrona, Analakely sy maro tsy voatanisa, manano sarotra ny fifamoivoizana noho izany. Mikorontana ny tsena eto an-drenivohitra ary misy ny manararaotra mivarotra amin'ireo toerana tsy azo hivarotana ka manelingelina ny mivarotra ara-dalàna. Koa satria efa voateto ny Premier Ministre, ny observateur mahitsy fijery dia mitodika aminy ny hanao laharam-pahamehana ny tanàna Antananarivo renivohitra Madagasikara ka ny voalohany amin'izany dia mifananganana aingana gouvernemanta ahitana ministry ny antany sy ny fitsinjaram-pahefana, fanendrena ao anatin'ny fotoana fohy ny PDS sy ho relefiny anankiroa vice PDS hitantana vonjimaika mandra-pahatonga ny famerenana ny fifidianana. Fandraisana fepetra mazava mahakasika ny filan-kevitra ny tanàna conseil municipal rafitra mpanapa-kevitra. Ny lalàna 2014-020 andininy fahatelopolo amby zato sy ny lalàna 2024-002 andininy fahatelopolo amby zato vaovao dia milaza mazava tsara fa ny délégationna manokana dia manatotosana andraikitra ny mpanatanteraka na ahoana dia tsy afaka misolo toerana ny rafitra mpanapa-kevitra. Noho izany ny observateur mahitsy fijery dia manaiky mavesatra ny Premier Ministre ary indrindra ny ministry ny antany izay ho voatendry eo sy ny finjanjaram-pahefana amin'ny fanafangainana ny fandraisana fanapahan-kevitra mba ho tombontsoan'ny mponina sy ny tanàna Antananarivo renivohitra Madagasikara. Atsangano aingana gouvernementanao parce que le Premier Ministre tendreo aingana zay ministry ny antany sy ny fitsinjaram-pahefana dia fanapahan-kevitra avy hatrany sy fepetra mazava izy mahakasika ny renivohitra ny firenena raha manana ity. Zay ny angatahanay, zay ny anay satria mijaly le mponina miaina ao anatin'ny ahara tsy afaka mandray fanapahan-kevitra tsony ny mpitantana ankehitriny fa efa miandro fotsiny notification sy zay olona ho andeha hanaovany passation. Tsy afaka manao ninina tsony izy voavoaka fotsiny ary le diby araky ny filaza hoe efa nahazo taratasy tsy mahazo mamoaka vola ankoatry ny karama. Dikan'izany zany mikatso le fitantanana nandrarany tanàna, zay mahatonga anay hoe l'observatoire mahitsy fijery moa zany dia société civile mandinika ny fiainan'ny mponina. Zay le izy. Donc zany zay mangataka mafy mihitsy hoe atsangano aingana tompoko le gouvernement tendreo ny ministry ny antany sy fitsinjaram-pahefana dia le mitodika amin'izay olona ho avy eo zany zay hoe zay le manaitra amin'ny olana misy eto amin'ny renivohitra Madagasikara zay hitambaranay amin'ny commune maromaro any amin'ny faritra satria araky ny fantatra hatreto dia mahatratra eo amin'ny 320 eo commune mitovy amin'izao manjoana Antananarivo zao. Mila andraisana fepetra zany satria tsy azo atao banga ny toerany mpanapa-kevitra ny organe délibérant amin'ny commune fa mandringa tanteraka ary mety hivarina any amin'ny ina moa gabraraka ny fitantanana ny commune. Tsy eto Antananarivo zany fa manerana andreo commune izay nifoanana ny fifidianana. Dia faharoa koa zany
vonjy-maika daholo nefa zany fa raha le didiny conseil d'état ina lazay fifidianana avereny dia miantso amin'ny manam-pahefana zay hoe roviana ny famerenana amin'ny fifidianana ahoana sy ahoana momba an'io satria mendrika anana olombo fidy tsisy romoromo ity renivohitra Madagasikara ity zay lenay no zavatra angatahanay zany a amin'ny mpitondra fanjakana fa zay tsy mihevitra mihitsy na dia kely raha andray anjara amin'izany fahefana zany fa miantso ny manana ny fahefana zay a fa Antananarivo renivohitra ny anay no mahasarym-piaro anay